misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tratra ity alahady ity zay fotoana ihany koa andraisantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny amin'ity an'ity dia mpiandohana dia mirahatra ny soa indrindra ao antsika izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao hitombo fahalalana hitombo fitiavana ary hitombo fahafoizan-tena ny amin'ny asa izay anerana ny tompo antsika ny isika hiaray vavakisika. Rainay malala tsara indrindra mbola misotro anao izay ny amin'ny fotoana izay omena anain'io misotro anao ihany koa satria mamposaka ny fahazavanao ary koa manambara ny teninao aminay isan'andro ianao fa dia foazy ny fomam-pananay andray izany araka ny sitraponao ary aoka izay rehetra tsy namboleny tananao anatinay dia foananao tokoa ankehitriny anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ilay vehivavy mahatoky sy ilay vehivavy tsy mahatoky. Ilay vehivavy mahatoky sy ilay vehivavy tsy mahatoky. Rehefa nanala sarina ny fahamarinana ara-baiboly izay mitondra fiovana lehibe ireo mpanavao fivavahana dia tsapany fa voatery hisarika amin'ny fiangonana katolika romanina izy ireo. Ny forona noho ny fanarahan'ny mpino ny fahamarinana hitany tao amin'ny baiboly ny fiangonana luteriana, ny fiangonana presbyteriana, ny fiangonana anglikana ary ireo hafa marobe ihany koa. Nandritra ny fiafaran'ny taona 1700 sy ny fiatombon'ny taona 1800 dia maro no nitodika tamin'Andriamanitra tamin'ny fony manontolo noho ny amin'ny asa soratra sy ny antso ampahibe maso nataon'ireo mpitoroteny lehiben'ny baiboly tahaka ny John Wesley zany ao koa ry George Whitefield. Ireny fifoazana ireny izay antsoiny mpahitantaran'ny fiangonana hoe fifoazana lehibe no nanokatra ny lalana ho amin'ny fahatanterahany fihetsehana adventista tany amin'ny taona 1840 sy ny fanorenana ihany koa ny fiangonana adventista tamin'ny taona 1860. Nahita fahamarinana vaovao ny mpanavao fivavahana sy mpitarika fifoazana tsirairay. Ireo fahamarinana vao fantatra ireo no resahan'ny apokalipsy toko 12 ka ampiasainy ireo tandindana ara-paminaniana sy anoritsoritana ny fihetsehan'ny fiangonana maneran'ny tantara. Tsipihina ao koa ireo marika izay hamantarana ny vaokan'Andriamanitra. Na dia samy mitana anjara toerana manan-danja eo amin'ireo toe-javatry ny andro farany aza ireo vehivavy madio sy ilay vehivavy jango amin'ny toko 17 dia samy hafa tanteraka izy ireo. Ilay vehivavy madio dia mahalala onona, mitafy masoandro, manao sazy-boninahitra kintana 12 ary mijoro eo ambonin'ny volana. Ilay vehivavy janga kosa dia mamy midivay, mitafy lamba volomparasy jaka, miravaka vato sosperla ary misy soratra hoe Babilôna sy reniny mpijangajanga eo amin'ny andriny. Ao amin'ny baiboly ny vehivavy mahatoky dia maneho ny fiangonana na ny vaokan'Andriamanitra mahatoky. Ny vehivavy janga kosa dia maneho ny fiangonana izay tsy maneho fahatokiana intsony amin'Andriamanitra. Rehefa
ao an-tsaintsika ny fahatakarana an'izany dia ho hitantsika fa ao amin'ny apokalipsy ny vehivavy madio dia maneho ny fiangonana marina ary ilay vehivavy janga kosa dia maneho ny fiangonana sandoka. Ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fifanandinana lehibe ao amin'ny Kristy sy Satana, ny iray dia maneho ny fiangonana ampiasain'Andriamanitra hitory ny hafatra farany amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena eo ambonin'ny tany, ary ny ankilany kosa maneho ny fiatsehana izay mitarika ny vahoaka maro be anaiky ny famitahana lehibe farany. Ny apokalipsy toko 10, ny 12 ary ny 14 no toko 3 manan-danja izay manazava ny tantara sy ny hafatra ary ny toerana tanan'ny fiangonana sisa manerana n'izao tontolo izao. Ny apokalipsy toko 10 dia maneho ny faminaniana mikasika ny fitsanganan'ny fiangonan'Andriamanitra izay fihetsehana amin'ny andro farany. Ny 12 kosa no manoritsoritra ny tontolo-kevitry io fihetsehana io ao anatin'ny fifanandrenana lehibe, ary ambarany amin'izany ireo marika amantarana ny vahoaka sisa. Ny 14 no manambara ny hafatra farany izay hoentin'ireo vahoaka an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao ifiomanana ho amin'ny fiverenan'i Jesosy. Natao ireo zavatra ireo mba hitaomany fanahintsika mba ho amin'ny fifantohana sy ny fikatsahana ny fahamarinana mandrakariva. Ny fanontaniana mipetraka dia move isika ao anatin'ny fiangonana marina ary mitazona ny fahamarinana tokoa fa tsy ao anatiny ka tsy mahalala ary tsy mitandrina an'izany. Mianatra ny ten'Andriamanitra isika mba hitombo fahalalana sy hitombo fahatokiana ka mba ho tahaka n'ilay vehivavy mahatoky tokoa fa tsy ho tahaka n'ilay vehivavy tsy mahatoky. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Amin'ity anio ity dia mangataka aminao izay mba ho tao amin'ny fanahinao masina hatrany mba hahafahanay mandinika ny teninao. Atsapa fa tokony hikatsaka ny fahamarinanao hatrany izahay mba tsy hahavery anay amin'ny forojoan'ny ranomasina eto amin'ity izao tontolo izao ity indrindra ho anay izay miaina amin'izao andro farany izao. Fa dia taomy ny tanora na ny kely na ny lehibe mba hifantoka aminao tokoa ka tsy hanao mban-javatra ny fandinihana ny teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.